Hitombo amintsika anie ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy tombontsika. Amen. Misaotra sy mankasitraka anao zay tompo no ty andro alakamisy zoma 7 febroary 2024 ty zay mbola nomezanao anay indray ny mofinaina ho anay amin'ity andro an'ity. Koa vokiso zava-tsonga avy amin'ny teninao zay manananay sy faherezana anaovana ny sikaponao. Amin'ny anaranao ray zanaka fanamasina anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity zoma 20 febroary 2024 ty gavana dia ny Romanina 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Romanina 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ahoana no lazaitsika? Misy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatry izany. Fa ho izy tamin'ny Mosesy, izao hianatra zay entrako ary amindra fo am'izay amin-drako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na mihazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra zay miatra. Vo ny soratra masina tamin'ny Farao, izany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba anambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa zay tiany amin-drana fo no amin-drano fo, ary zay tiany ho amafina fo no amafiny fo. Ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy no mametsiny ihany, fa iza no manohitra ny sitrapony? Tsira lehilahy, fa iza moa ianao no mamana an'Andriamanitra? Sy zavatra nofoniny va anao amin'izay namoana azy hoe nahoana ianao no nanao ato izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka nivonga ny ray ihany no anaovany zavatra samihafa? Ny ray ho ajainy, ny ray atao tsinitsiny. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia tany eo ny fatezerany tsy ampahafantatra ny heriny azy, dia be fahapo ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fatezerana voavoatra ho amin'ny hosimbana mba hampahafantarana koa ny hareny voninany amin'izay fanaky ny famindram-po zay namboarina raha teo azo voninahitra. Dia sika zay natsoiny koa tsy ny avy amin'ny Jiosy ihany, fa ny avy amin'ny jentilisa koa, araka zay lazainy eo amin'ny Hosea hoe miantso ny tsy oloko hoe oloko aho, ary lay tsy malala hoe malala, ary hiana amin'ny tany zay tsy lazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no hitsoina azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia ambara fa hianatra zay entrany ny tompo ary amindra fo amin'izay amin-drano fo. Avako raha mane izany teny izany ianao, tia miohoro ka aoka koa nefa ho fantatsika fa ny famindram-pon'Andriamanitra ataon'Andriamanitra vaovao isa-maraina. Ka matoa ianao velonaina tahak'izao, dia aza mefy tena hoe ianao no tena olo-marina na ianao no tena tsy manatsiny, voka ianao andiny tena lalina. Inona no mbola tsy akasitrahan'Andriamanitra ao anatinao? Raha misy tsy akasitrahan'Andriamanitra ao anatinao dia mifona aingana fa tsy azo ivalosana ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa raha mifona kosa ianao dia henanao izy ka mindra fo aminao sady amela dia amela ny herikao. Mazava be ny tenin'ny mpanao salamo any amin'ny salamo 5:30 any, zay tsara atao fandinika indrindra ny salamitra an'andro, dia manao hoe 5:30 ka hatramin'ny 5:20, mila atao vavaka ataoko sy ataonao isan'andro an'andro zany, manao hoe kinio Andriamanitra ao, ahafantaro ny foko izaho toetra aho, ahafantaro ny heritreretro. Ary izaho na misy lalana mampahoroa ataon'ato dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Zaho raha misy lalana mampahoro ataon'ato. Ny tompo no malala no ompoko sy no omponao, ka antaneo ny tompo hoe misy lalana tsy akasitrahanao ve ataon'ato?
fa raha vao misy lalana kasitran'Andriamanitra ao anatinao dia mikeloka eny an-ten'Andriamanitra fa mazava zay lazainy soratra masina raha meky ny fotantsika sika dia matoky sy marina izy ka manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra fa nyity andro ity mbola vaovao isa-maraina aminao na ny famindrapon'Andriamanitra ka natonga anao tsy maty foa maraina ka mbola afaka velona tahaka an'io ko miverina faingana ao anatin'ny tompo fa tahako zay lalana tsy akasitran'Andriamanitra ao anatinao dia anontanio azy inona le lalana tsy akasitran'Andriamanitra aminao dia oka ianao hiaikeloka sy fony anatin'ny tompo fa vonona mila heloka izy dia mila heloka tokoa. Jesosy rahateo tsy avy antso ny marina fa mpanota tahaka anao io anao tsony hiala amin'ny ratsy fanaony mba ho velona. Amen. Tera sy misaotra anao zay raha io fa miatra zay ty miatra tokoa ianao ary amina fo am'izay tianao amindafo inona mono afanay mahazo famindrapo raha tsy mikeloka eo anatrenao sy mifony eo anatrenao aza venana mariteny zay voka hifony eo anatrenao voka anatinanao fotogotoro sy mangorokoro fa ny fotogotoro sy mangorokoroka tsy mahataonao tsiny dia miteza ianao tompo anateonay miteza ianao anasa anay amin'ny ranao soa zay latsaka tao Kalvaria zay ampapadeonay ho afaka tsy fahamarinana mety dia sitakay ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra masinany enin'aranao ho tonga ny fanjakanao ataonay ny sitraponao nitehatany tahaka ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana zay meloka taminay aiza mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny sotrodrano zao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky zay ny antso anareo sady izy ihany nanefa izany Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.